miarahaba anareo aho nareo mpanao gazety ianareo izay tonga manatrika izao fisionanay amin'ny ben'ny tanàna voafidy eo amin'ny antoko Madagasikara tiako Madagasikara zao ary indrindra ireo député faly tavaverina soamatsara eto Tanindrazana eto Madagasikara ny atondiako tany ivelany dia mizara anankitelo mazava tsara niona tamin'ireo firenena ao anatin'ny sadeka teny Mauritiana zany nijanona tao Maurice aho ary niresaka tamin'ireo hoe isika dia tokony hisy ny firaisan-kina satria misy zavatra tokony ho tanterahana nefa mbola tsy tanteraka tamin'izao dia napita tamin'ny province Mauritiana aho satria tonga nitiana ny vice premier ministre zava-dehibe zay faharoa dia ny momba ny Tico avy eo Maurice aho dia nivantana nakany Danemark dia nakany Suède ireo toeran'ireo no misy ny partenaire ny Tico ireo toeran'ireo no misy an'ireo kompania matanjaka indrindra ohatran'ny Tetra Pak Alfa Laval izay niasa miaraka amin'ny Tico dia te halala zany hoe inona marina mba azonareo anampiana satria ao anatin'ny fahasairana ny Tico amin'izao fotoana izao satria tsy avelan'ireo misokatra ary indrindra misy trosa betsaka tsy maintsy aloha ny diako fahatelo izay natao tany ivelany tany dia nisy fanasana amin'ny fomba ofisialy nataon'zareo Koreana na ny Presbyterian Church hoe nafarana nakany aho satria ny Presbyterian Church izay ny foibeny any États-Unis dia mitondram-bavaka sy nanao lobbying teo amin'ny firenena rehetra tamin'ny famanana tany Afrika Atsimo famerenana indray ty Madagasikara dia tiako resahana zany mba teneny teny le olondreo nafaly dia nitonanam-bavaka amin'ny Madagasikara indrindra fa iza hoe tafaverina soamatsara ary tonga nanatrika ny fivoriana izay ny mpanao politika amin'izao fotoana izao hoe ianao no tena hitondra ny tanàna Antananarivo fa karazana olona apetraka fotsiny ihany ny manahoana ny mety fijerinao mety ho marina mihitsy zany satria tena matoa laniny eny dia fantatry ny mpifidina Antananarivo hoe miaraka amin'eo data na président Ravalomanana karaha izay ny tenen'ny mpanao politika marina zany fa tena no arak'izay azoko atao ny tena tanjona ange dia avy liasy tena natsarana ny tanàna Antananarivo fa tsy fidananao izy nanao azy na izy nanao azy za vadiny raha teo hoe tsy mifanitsaka amin'ny plate-bande-ny hafa dia mety zay fa raha mifanitsaka zay tsy mety zay samy mahalala ny fitondrana koa ny ary tena isorako amin'ny président Hery Rajaonarimampianina ary anehoako fakasitrahana sy fanohanana tanteraka ny fihetsika nataony omaly alatsinainy milaza hoe vonona ny ady amin'ny kolokolo na ny corruption izy félicitation président ka tena nampy anao amin'izay marina tsy mandroso ty fireneny ty tsy vita ny ampanala ny fahantrana eto Madagasikara ary tena matoky aho fa raha tena izay marina tokoa nataondreo mpiaradia aminy sy manodidina azy ireo tafavoakytsika tena nampy arak'izay azo atao hoe azahoana financement tsara nytaninao an'ilay ministre ny fitondram-panjakana ministre ny communication fa tena gaga mihitsy raha ohatra izy nilaza hoe tsy azo sokafa ny MBS tokony tsy sokafa zao manjary misy rôle radio na télévision misokatra nge tsiro fa reny dia tena le fankalana fotsiny tsy tiana tsy fisin'ny fiaramiasa reny le lazaiko le ministre matetika manao zavatra mampiteny ary manery manao zavatra tokony tsy asony fitondrana tiampalalana zany amin'ny voaka malagasy reny tsy mahatabina fitondrana tsy ampy ny vola eo am-pelantanana 2 mois raha be indrindra ny vola misy anafarana entana ary ireo mpanao politika sy ireo olona manodidina sy ireo olona milaza azy hoe tompona andraikitra tsy manaina andraikina fa lasa mifanenjika dia izay nitazan'ny olona ny avelany za zao tandra ohatra miantso an'ireo mpandraharaha dia nilaza ny mpandraharaha hoe mbola tsy stable any Madagasikara tsisy ny sécurité mazava zany zay dia zay zany mahatonga an'izy zany hoe tsy voafehan'ilay fitondrana ve zany le zava-misy eto amintsika président
tsy voafehan'ny fitondrana misy ankehitriny be zany ny zava-misy atao Madagasikara na ny fitantanana mihitsy raha tsy voafehinao aloha zavatra telony tsy maintsy fehezina raha ohatra anao hitondra firenena voalohany indrindra fehezinao ny vahoaka mba tsy hisy tsony reny famonoana sy insécurité reny greve etsiro reny etraketraky ny sasany reny ny adila politique ireo zay zany a tsy maintsy fehezina vahoaka aloha fehezinao tsara koa ny territoire ray manontolo hoe ny territoire mba atao zay tena mba tsy sinireny zavatra mitrangany atsimo reny indrindra fa reo le tena resaka tsy fisian'ny sakafo reny olona ray a amin'ny anankiroa zao tsy sakafo any amin'ny faritra atsimo any ary ny fahatelo farany zay tena manahirana dia tsy maintsy voafehinao ny vola tsy maintsy manana tsy le vola gasy a fa le vola vahiny tsy maintsy fehezina io efa milaza fa hoe ny fito amin'ny valopolo isan-jato ka kely indrindra dia vola avy mivelany ka raha tsy voafehy io dia ampijalindra raha ohatra an'izao mamy nge mahazo amin'ny fitondrana andreo fotoandreo anaovan'ny aminazy anaovan'ny reo le effet misy aminazy reo antaniny daholy hitanareo tsara fa tamin'izany tondra dia tsy maintsy niesorona tamin'ny fitondranam-panjakana ny hery Madagasikara zay ny antsona ny Lufthansa Consulting raha tadidina tsara nisan'le hoe clause zay tao nafarana ny Lufthansa ny tantana an'izy io dia nampandeha azy na tonga ny olomena lokony io dia ny faharoa ohatran'izany keo ohatrany hoe jirama tsy maintsy tokony tsy sahana an'io mihitsy ny fanjakana satria tsy ho vitany io tsy ho zakany io fa dia mitady hevitra hoe ahoana fa zany akory tsy milaza hoe avela ho baranahany fa zavatra reny anina stratégique be jirama tsy azo amenany olona koa manjary anaparany sasany ny fananany vola eo ny fahatelo farany a dia reny zavatra takin'ny olona etsero reny amin'ireo le manao greve reo tsy maintsy hidiravana vaholana sarotra fantatro fa ao anatin'ny fotoatsarotsika ary tsy mbola voavahako izy na miaraka amin'izy dareo na miaraka amin'izy a ataovy aloha zay mpahalananao fa ao anatin'ny 3 mois aloha anatin'ny 4 mois tena tsisy vola alina zao resaka tamin'ny FMI intelo tsy mitsara mihitsy na zao Washington anisan'izany loza président ny antony dia tsotra tsy mbola mafimafy ihany ny fampiresana ary mbola le minimum ihany le vola mety mazo mazo fa maximum angatahana zany zao amina 200 minimum 40 na 50 millions tena sahirana be ay anisy ny États-Unis